ny lehilahy amin'ny ankapobeny, ray-pianakaviana kristianina. Salama tompo, salama. Dia raina ny tompo. Amaky teny isika ao amin'ny Matthieu toko fafito, ny andininy fafito, Matthieu toko fafito, ny andininy fafito ka hatramin'ny andininy iraika ambin'ny folo. Matthieu ihany toko valo ambin'ny folo, ny andininy sivy ambin'ny folo. Manaraka io dia ny bokin'ny Hebreo toko iraika ambin'ny folo, ary eo amin'ny Salamo 8:20. Toy izao ny vakin'ny teny ao Matthieu toko fafito, andininy fafito ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo. Mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, tondony dia hovoahana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voahana. Fa iza moa aminareo raha angatany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatany asan-drano no hanome azy menarana? Fa raha ianareo na dia ratsy aza malala hanome zava-tsoa ny zanakareo, tsy mainka havanindray nareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Matthieu toko 8:20, andininy 7:20. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, na amin'inona ka angataka izany, dia atao aminy avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Hebreo toko 1:20, andininy 1. Ary ny finoana no tenan'ireo zavatra antenaina, fa ny hoana ireo zavatra tsy hita. Fa izany no mahatsara laza ny Taolo. Andininy 9, 7, 8. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay mananton'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Finoana ny nanamboarany Noa samy fiara amonjena ny ankonany, fa natahotra izy rehefa nitoroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Fa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy natongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Finoana nankatoavan'i Abrahama rehefa natsoina hiainga ka ny amin'izay tany ho azony ho lova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no nivanianany tany amin'ny tany, nolazay ny teny fikasana, toy ny any an-tanin'olona, ny toetr'anday amin'ny Isaka sy Jakoba, dia ara-mandova izany teny fikasana izany aminy. Manana-tena azo tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra ny tompo-marika sy mpanao izany. Ao amin'ny Salamo 8:20, andininy 1 ka hatramin'ny 1. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehova, izay mandeha amin'ny lalany, fa hohaninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao amin'ny tranonao, ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Indro fa ho toy izany no hitahiana izay lehilahy matahotra an'i Jehova. Hitanao avy eo ziona ny Jehova, ary hita ny fahasoavany ny Jerosalema amin'ny andro rehetra iainanao ianao. Eny, ahita ny zafinahony ianao, fiadanana ny amin'ny Israely. Mankasitraka ny tompo isika nentinento amin'ity fivoriana ity. Raha malala moa ny andro anio atao hoe fetiny iray, izany hoe fetiny ray-pianakaviana. Isaorana ny Andriamanitra izay
nandahatra izany andro sy fotoana izany na tonga n'izany nisy teto amin'ity zao tontolo zao ity. Heverina fa fahendrain'Andriamanitra no nitarika ny olombelona ametraka izany. Hatramin'ny maraina dia nahazo telefônina marobe aho amin'izay voaraiko, fiarabana isan-karazany. Tratry ny fetin'ny ray ianao pastera, dia misy teny fikasana marobe ambaran'ny olona maro. Tena andro mahafinaritra ho an'ny raim-pianakaviana ity andro anio ity. Nideran'ny tompontsika rahalahy ny fisian'ity andro anio ity. Fetin'ny ray raim-pianakaviana. Ray aho mametra-panontaniana hoe dia ahoana fetin'ny ray? Ankehitriny dia misintona fisaintsainana fotsiny aho hoe nahoana no nisy ny fetin'ny ray ary inona ny atao amin'izany andro izany? Manana tanjony inona moa ilay fetin'ny ray io? Mety hisy valiny maro mba mifety hinan-kanina koa. Ary faly ery ny sasany hoe fetin'ny ray, inana indray izany? Eto fotoana koa fetin'ny ray, indray ny endry sasany hoe fotoana io mba anamariana manokana ao amin'ny androm-piainana ao anatin'ny taona, hanomezana fankasitrahana n'ilay ray, hampifaliana azy. Dia tompona andraikitra zany ny vehivavy manambady rehetra hoe fotoana marihana io mba hampifaliana ny dada, hanomezana azy fankasitrahana. Tompona andraikitra koa zany matsiaro zanaka rehetra mba hanao izany hoe fetiny dada androany, inona re no ataoko hampifaly any dada? Inona no ataoko hanomezako fankasitrahana ny dada? Fetiny ray. Ara-mijanona fotsiny hoe inana ndray androany? Tsy misy maharatsy mihinana, andro mahafaly ity andro ity, mihinana ny matavy, misotro ny mamy. Mihinana sy misotro isika, ataontsika ho vonina atr'Andriamanitra. Ankehitriny aho dia midera ny tompo satria resanany hoe ray-pianakaviana, dia mba anisany koa aho satria ray aho, ray-pianakaviana, ray koa izay rehetra. Ato am-piangonana ato misy rahalahy maro, ato ray-pianakaviana. Miangavy aho mba mijoro hoe ny rahalahy rehetra mba mitsangana hoe rahalahy ray-pianakaviana. Ijoro aho, ray aho, ray-pianakaviana. Alleluia. Dia oka mba ny rahalahy mba miarahaba rahalahy anankitelo misotro ny tompony. Lao nareo mba mpitazana fotsiny aloha anatin'ny minitra izay miarahaba. Mankasitraka an'Andriamanitra isika fa tsy ny vehivavy ihany akory no nahavoron'ny tompo ito amin'ity fiangonana ity, fa nahavorony tokoa ny lehilahy. Tsy Andriamanitra ny vehivavy ihany izy fa Andriamanitra ny lehilahy koa. Niantso ireo lehilahy ireo izy ary nifidy amin'ireo ary ny taomin'ireo dia voataonany ary dia misy rahalahy eto lehilahy ray-pianakaviana. Rahalahy izay pastera mpanompon'Andriamanitra eto Korondrano miara-manompo aminareo dia miarahaba anareo tsirairay avy tratra nyity fetin'ny ray-pianakaviana ity. Dia raina ny tompo. Alohantsika mba hitsangana ihany dia nahira anankiray hoe nikizy taio dadanay. Nikizy rehetra manana dada ato dia avy aty eto aloha eto hoe taio dadanay. Mitodika maka. Na tsy ato aza ny dadanao hoe avy aty taio dadanay. Dada tsy fantatrao hoe iza moa ny dadanao? Iza? Todika makany. Telo amby 50 sy 500. Ray-pianakaviana.
fianakaviana manandra-tanana. Andriamanitro tahiony tatanay, telo amin'ny dimampolo sy valonjato. Manandra-tanana ny ankizy. Andravo amin'ny dadako, jereo ny dadako, apio dada ho tianay, mioasa dada, raha eo mitera sy misotranao fo manotoro eto amin'izao andro firavoravoana, voalahatra ho amin'ny ray tenakaviana izao ankehitriny. Fona sy ivalo aminao ao amin'ray mpianakaviana namako metrao tanana ka tahio, meo fahasalamana, meo fanambenana, meo faherezana, meo fahendrena, meo fitiavana sy faharetana. Ampio tompo amin'ny zavatra rehetra, ho vavolombelonao ary ho voata sy ho fansipitahina ny anaran'i Jesosy. Telo amin'ny dimampolo sy valonjato. Satria fetin'ny ray androany ianao asa fanompoana ho an'ny lehilahy rehetra izahay. Tsy manana volamena na volafotsy hozaraina amin'ny lehilahy zay tonga eto nefa izay anananay no zaraina eto dia ny tenin'Andriamanitra. Raha ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy tsatra toy vakana takany rojony vakana ny vavaka. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana anolorana ny tenin'Andriamanitra ny tenako, ary isika rehetra dia tonga amin'ny fotoana ianarana ny tenin'Andriamanitra. Izay ianarantsika amin'ity anio dia momba ny lehilahy amin'ny ankapobeny. Resahana be dia be anefa ny momba ny lehilahy raim-pianakaviana kristianina. Lehilahy raim-pianakaviana kristianina izay fa tonga ampino an'i Jesosy Kristy. Atolotra ity fampianarana ity ho fanomezam-pahalalana sombitsombina mahakasika ny fiainan'ny lehilahy, indrindra ny lehilahy kristianina. Eto manana boky be dia be any amin'ny biblioteka maro samihafa any isika dia miresaka momba ny fiainan'ny lehilahy, fa izay hanovozantsika fahalalana eto dia ao amin'ny Baiboly. Dia raina ny tompo, ny vehivavy tokony hafantatra ny amin'ny fahalalana ankapobeny momba ny lehilahy, indrindrandrindra lehilahy kristianina. Misy teboka vitsivitsy ho resantsika ao anatin'ity fampianarana ity, na koa hoe toko na fizarana vitsy. Reto avy izany izay lazain'ny Baiboly momba ny lehilahy Taria Bendohana. Izay no fizarana voalohany. Fizarana faharoa izay lazain'ny Baiboly
momba ny lehilahy amin'ny akapobeny. Fizarana fahatelo, reo lehilahy telo izay nofidiko mba ho resahana amin'ity anio ity, hanomezana fampahirezana ho an'ny raim-pianakaviana. Fizarana fahaefatra dia torevitra masoa ho an'ny raim-pianakaviana, ho an'ny reny, ho an'ny zazalahy, ankizilahy, tanora zazalahy, raim-pianakaviana tanora fanahy, raim-pianakaviana antom-panahy, omena torevitra masoa. Isaorana ny Andriamanitra, raha namorona ny olombelona izy dia nasiany lahy, nasiany vavy. Ny Baiboly no miresaka izany. Andrositsika izay lazay ny Baiboly momba ny lehilahy tarehy ampendohana. Amin'ity fizarana ity dia miresaka avy hatrany momba ny Adama isika. Tarehy ampendohana miresaka any Adama, ilay razambe ny olombelona rehetra. Ny bokin'Andriamanitra dia miresaka momba ny Adama. Adama no anaran'ilay lehilahy voalohany indrindra nataon'Andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany. Izy no lehilahy voalohany izay nataon'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny Kortianina voalohany 5:10, andininy 5:10, ary arak'izany koa no voasoratra hoe Adama voalohan-dahy natao mananaina. Timoty voalohany 2:4-7. Fa Adama no natao voalohany vao Eva. Mitantaran'io ny bokin'ny Genesis 1:1-7, Genesis 2:2-5. Nanapa-kevitra Andriamanitra mba hanao olona amorona miainga avy amin'ny tsy misy, amorona olona tahaka ny endriny. Genesis 1:1-7-8. Ary hoy Andriamanitra, andesika namboatra olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika, aroka izy anapaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina, sy amin'ny voromanidina eny amin'ny habakabaka, sy amin'ny biby fiompy, sy amin'ny tany rehetra, ary amin'ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ary nitsodrano azy Andriamanitra ka hoy izy taminy, maroa fara sy mihabetsah ary mameno ny tany, ka mampanipo azy, ary manapaminy hazan-drano ao amin'ny ranomasina, sy ny voromanidina eny amin'ny habakabaka, ary ny zava-mananaina rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. 9:3. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, voaendro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina, izany andro faheny. Eo amin'ny 2 dia miresaka le fomba nanaovan'Andriamanitra olona. 7. Hovitany nanamboaran'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary ny fofony ny fofinaina mahavelona, ny vavorony dia tonga fanamananaina. Adama no lehilahy voalohany, ny lehilahy no natao voalohany. Fa vita ny lehilahy vao nanao ny vehivavy Andriamanitra. Lehilahy nanana ny endrik'Andriamanitra Adama. Genesis 5:5-7. Genesis 5:5-7, dininy voalohany azafady. Ity no boky milaza ny taranak'i Adama tamin'ny andro namorona n'Andriamanitra ny olona, dia tahaka ny tarehin'Andriamanitra no nanaovany azy. Lahy sy vavy no namoronany azy, dia nitahaza izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin'ny andro namoronany azy. Lehilahy nanana ny endrik'Andriamanitra, natao tahaka ny tarehin'Andriamanitra, feno fahatsarana satria zavatra nataon'Andriamanitra dia tsara. Araka io Genesis 1:1-3 io. Ary eo amin'ny Timoty 1:2-4, ny zavatra rehetra noforon'Andriamanitra dia tsara avokoa. Olona tsara lafatra no nataon'Andriamanitra. Toriteny 7:7-20, ny aina tamin'ny fahitsiny. Lehilahy nahazo voninahitra
nazo voninahitra satria natao mpanjaka ny zavaboary, anapaka amin'ny zavaboary araka ireo toko sy andininy efa novakiana tamintsika. Lehilahy voata nitsodrano azy Andriamanitra, ny Genesis toko 1:7 ary eo amin'ny Genesis toko 5:2 dia nitaha azy Andriamanitra. Io tsodran'Andriamanitra tamin'ny lehilahy voalohany io dia tena manan-danja tokoa, teo amin'ny lafiny ara-pahasalamana, teo amin'ny lafiny zavatra rehetra ara-materiel. Lehilahy voata toy izany no ambaran'ny baiboly taream-piandohana. Teneniko hoe taream-piandohana, fony tsy mbola nanota izy, fony tsy mbola lavo ny fakapanahy izy, fony mbola tsy niainy ny feon'ny devoly izy, dia tao aminy izany rehetrarehetra izany. Ny voninahiny tena lehibe tokoa ao amin'ny Salamo 9, ny 1:4 dia toy izatsika: raha jereko ny lanitrao izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana makitana izay nofoninao, inona moa ny olona no ahatserovanao azy, ary ny zanak'olombelona no amanginao azy. Efa nataonao ambany kely noho ny anjely izy, ary efa nosatroanao voninahitra sy aja. Efa nampanjakanao amin'ny asan'ny tananao izy, ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony. Dia ny ondry amanosy sy omby rehetra, eny biby any an-tsaha, mba mivoromanidina eny amin'ny abakabaka sy ny hazan-drano any amin'ny ranomasina, zay rehetra mandeha amin'ny lalan'ny ranomasina. Jehovah tomponay eo, indreny voninahitra naranao amin'ny tany rehetra. Lehilahy lafatra nanamboninahitra nomena fiainana be dehibe. Izany toeran'ny lehilahy fony mbola tsy nanota, fa nikorotana izany rehefa niain'ny devoly izy. Io fahatsarana rehetra izay tao amin'ny Adama io dia hita tao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy izay olona lehilahy tanteraka ary nomena anarana hoe Adama farany, araka ny voalaza amin'ny Koritianina 1:5-15-20, Kolosianina 1:5-15 tao amin'ny Kristy ny toerany fafenon'Andriamanitra rehetra. Jesosy Kristy le endrik'Andriamanitra tsy hita maso. Fianarana izany, lay very tao Edena teo amin'ny fiainan'ny Adama, lay lehilahy nitana laharana voalohany tao hoe tsy manam-paharoa, dia averin'i Jesosy Kristy indray eo amin'ny lehilahy zay mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Eto ambavaka ny dadantsika, dadanareo ankizy madinika, eto ambavaka ny vadinao, mba lay fitahiana very noho ny otany nataon'ny Adama mba ho tafaverina indray ao amin'ny rainao, raha manapa-kevitra izy andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Ary ny lehilahy dia tokony hivavaka hoe Andriamanitro, misaotra anao aho fa nataonao lehilahy, ary ankehitriny meo ahy ilay fahasoavana izay nananan'i Adama, fony izy tsy mbola lavo, atsangano ny fiainako. Fizarana faharoa izay lazainy baiboly momba ny lehilahy amin'ny ankapobeny, ao amin'ny Koritianina 1:2-10, ny 7. Ary tiako fantatrareo fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra, ary ny lehilahy kosa no lohan'ny vehivavy, ary Andriamanitra no lohan'ny Kristy. Ny baiboly dia milaza ny toerana nametran'Andriamanitra ny lehilahy lohan'ny vehivavy, fa Kristy kosa no lohan'ny lehilahy, Andriamanitra ray no lohan'ny Kristy. Ny Efesianina 5:3 dia miresaka hoe Kristy no lohan'ny fiangonana, Jesosy Kristy. Ny 5:7 fa ny lahy no lohan'ny vavy, dia tahaka ny Kristy koa lohan'ny fiangonana, fa izy no mpamonjy ny tena. Efesianina 1:2 dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony izy, ka nanao azy ho lohan'ny Kristy, io lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana. Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra, Kristy ny lohan'ny fiangonana, fa ny lehilahy kosa lohan'ny vavy. Miteny ilay vehivavy ao anatin'ny fanambadiana izany. Raha vehivavy ry anabavy, mpino mpanaraka an'Andriamanitra, ny vadinao lehilahy, io no lohany eo amin'ny fiainanao. Ahoana ny hevitra izany? Tahaka ny tena misy lohany, ny lohany dia ambony hatrany petraka na matory ajaina, ny loha ny ondana, ny ondana amin'ny vatany olona, dia ny lohany ny itoeran'ny fibekoana ny tena iray manontolo.
araka izany ny lehilahy dia manaiky eo ambanin'ny fahefan'ny Kristy, fieziny Jesosy. Ny vehivavy kosa dia napetraka Andriamanitra eo ambanin'ny fahefan'ny vatany. Lehilahy no lohan'ny vehivavy, milaza anjara toeran'ny lahy ao anatin'ny fanambadiana izany. Nizaniza tanora zazavavy te hiditra te hanambady aho, dia aleo saratsaina hoe te hametraka loha eo amin'ny fiainako aho. Raha azo atao zany dia hoe esory ty lohanao tia dia apetrao ao ilay lahy ho vadinao ho lohanao. Fa raha tsy voninao amin'izany ianao dia aza maikamaika ny hanambady so ampitombo ny hotanao. Fotoana tokony hanambadiako ary te hanambady aho, tsy misy maratsy izany, fa izao no izy mivonona anana voloha zay anapaka ny fiainanao. Izany hanambadiako ananako taranaka fotsiny, tsy hoe anananao taranaka fotsiny fa anananao voloha eo amin'ny vatanao. Genesisy 3:10 izao nambaran'ny soratra masina, ary hoy izy tamin'iray vehivavy, ampitombo indrindra ny fahorianao sy ny fananana anakao, ary fahoriana ny iteranao zanaka, ary ny vadinao ny enteran'ny fanirianao, fa izy no anapaka anao. La ny lohany, Kristy ny lohan'ny fiangonana, manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana. Timoty voalohany 2:2. Aoka ny vehivavy hianatra mangingina ka naiky amin'ny zavatra rehetra, fa ny vehivavy tsy avelako ampianatra na anapahefana amin'ny lahy, fangina ihany, fa Adama no natao voalohany vao Eva. Tokony hivavaka ho an'ny lehilahy isika mba homendrika izany fahefana omen'Andriamanitra zany izy, mba homendrika izany voninahitra omen'Andriamanitra zany izy. Anana toe-tsaina, toe-po, toe-panahy, mendrika ma atao hoe lohany. Ry lehilahy zay mihaino ahy, ray mpianakaviana eto, ianao no lohany, oka homendrika izany ianao. Lehilahy no lohan'ny vehivavy, fa Kristy no lohan'ny lehilahy. Ko inona no lazaitsika amin'ny lehilahy zay tsy manana ny Kristy? Lehilahy tsy misy lohany. Aza mety ho isan'ny lehilahy tsy misy loha, ary aza manambady lehilahy tsy misy loha. Kristy no lohan'ny lehilahy, le lehilahy zay tadiavinao. Fona aloha tsy miteny anareo zay tao anatin'ny tsy fahalalana aho zay efa nanambady lehilahy tsy mino hafa zay. Inao pino andeha hanambady lehilahy tsy manana ny Kristy? Kristy ny lohan'ny lehilahy, nefa le olovadinao tsy misy loha. Miteny tsotra fotsiny ihany aho mba atakaranao hoe lehilahy manahoana. Kortiana voalohany 2:1 ny 7. Io andininy io dia miteny fa ny lehilahy dia endrika sy voninahitr'Andriamanitra. Ny lehilahy dia tsy tokony saron-doha satria endrika sy voninahitr'Andriamanitra izy. Leo afovoany, endrika sy voninahitr'Andriamanitra, endrika Andriamanitra, voninahitr'Andriamanitra, izy no lohany, tahaka an'Andriamanitra lohan'ny Kristy, izy no lohany, tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana, izy no natao voalohany, izy no nihevian'ny vehivavy. Eo amin'ny 5, fa tsy ny vehivavy no nihevian'ny lehilahy, fa ny lehilahy no nihevian'ny vehivavy. Ny 5, fa tsy ny lehilahy natao an'ny vehivavy, fa ny vehivavy no ho an'ny lehilahy. Jereo zay nataon'Andriamanitra raha nanao ny vehivavy izy taream-piandohana. Izy aloha Adama dia avy teo izy nieritreritra ny anao vehivavy, ary nasondrotirandray lehilahy izy dia nanasokatra ny nofo ka naka ny taolam-pihezany, dia namboariny io dia nataony hoe Eva. Lehilahy endrika ny voninahitr'Andriamanitra, endrika Andriamanitra, voninahitr'Andriamanitra. Andriamanitra nanao any Adama taka ny endriny, taka ny tarehiny. Koa ny lehilahy kristianina dia tokony hijery zay anjara voatendry nataon'Andriamanitra azy hoe endrika Andriamanitra aho, voninahitr'Andriamanitra aho. Raha manoto izy dia tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra io. Raha miaina amin'ny famasinana izy dia manana ny voninahitr'Andriamanitra io. Ny lehilahy no nihevian'ny vehivavy. Eto tsika dia mahita zavatra ohatran'ny hoe toy izao. Amin'ny 9, fa tsy ny vehivavy no nihevian'ny lehilahy, fa ny lehilahy no nihevian'ny vehivavy. 2:10. Kanefa ao amin'ny tompo tsy misy vehivavy raha tsy misy lehilahy, ary tsy misy lehilahy raha tsy misy vehivavy. Fa toy ny nihevian'ny vehivavy tamin'ny lehilahy dia toy izany koa no nihevian'ny lehilahy avy tamin'ny vehivavy, fa Andriamanitra kosa no nihevian'ny zavatra rehetra. Eo amin'ny 9 dia miteny fotsiny hoe ny vehivavy dia avy tamin'ny lehilahy. Feo amin'ny 2 kosa dia miteny manao hoe avy amin'ny lehilahy, ary ny lehilahy koa avy tamin'ny vehivavy.
le 15 dia milaza le tantara tariam-piandohana tamin'ny famoronana ny vehivavy. Fa ny 19 sy ny 20 dia milaza ny fitohizany taranak'olombelona taty aoriana, satria Adama sy Eva niteraka, ary zay naterany dia niteraka, ary tamin'izay naterany dia misy lahy sy vavy, dia ny fampiankina ny lahy sy ny vavy. Tsy misy olombelona tonga teto ambony tany fa avy amin'ny vavy sy ny lahy, nateraky ny dadany, nateraky ny reniny. Tsy nisy olona raha tsy nisy lehilahy avy amin'ny eviny ty ary ty avy amin'ny vehivavy. Milaza ilay fanandratana ny vehivavy izany, ilay fitoviana apahany eo amin'ny lahy sy vavy, natao ifampiankina ny fiainany olombelona mba tsy hisy rere, natao hiara-miaina indrindra fa ny mpivady, zay lazaina hoe nofra ihany izy roroa. Ary eo amin'ny Kortiana eo 17 dia izao no voalaza hoe 17, ny lehilahy dia tsy tokony hisaron-doha satria endrika ny voninahitry'Andriamanitra izy, fa ny vehivavy kosa no voninahitry ny lehilahy. Lehilahy endriky ny voninahitr'Andriamanitra, fa ny vehivavy zay vadiny dia voninahitra io lehilahy io. Hoy soratra masina Obolana 7:20, lehilahy mahazo vady nahazo mpanampy saza ho azy, koa ny vadiny tsy andeviny, ny vadiny vehivavy dia fameniny, ny vadiny vehivavy dia mpanampy tandrify azy. Efa hoy ny Baiboly hoe nofiray aminy ihany io, voninahitry ny lehilahy ny vehivavy vadiny. Petera 1:7, mpiara-mandova ny fahasoavana eo amin'ny fiainana. Ny vehivavy dia natao an'ny lehilahy satria noforonina mba hanampy ny lehilahy vadiny izy, fa ny lehilahy vadiny no lohany lehibe izy manampy. Resaka momba ny fampianaran'i Paoly ny amin'ny fisaronan-doha amin'ny Kortiana io, hoe ny vehivavy dia tokony saron-doha fa ny lehilahy tsy tokony saron-doha. Tamin'ny andro nampianaran'i Paoly dia tao anatin'ny fanjakana Romanina nahery tamin'izany. Niatrika ny kolotsain'ny Romanina tamin'izany Paoly, niatrika koa ny kolotsain'ny Grika tamin'izany izy. Tamin'izany dia misy fanavahana mihitsy, ny andevo dia tsy maintsy misatroka lehilahy. Marika hoe andevo io, marika hoe misy fahefana amboniny, ary ny vehivavy koa dia ny saron-doha. Kolotsaina mihitsy. Ny vehivavy ratsy, vehivavy mpivarotena, vehivavy mpijangajanga dia tsy misaron-doha fa manao borivolo na mety. Hoy ny tenin'i Paoly, ny vehivavy raha ohatra ka mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafaboninahitra ny lohany, satria toy ny voaratra izy, mahafaboninahitra ny vadiny. Satria izany dia mitondra an'ilay marika hoe vehivavy mpivarotena, vehivavy mpijangajanga. Tanan'i Paoly ny kolotsaina nisy ho fanavahana ny olo-masin'Andriamanitra hoe rehefa mivavaka dia tokony saron-doha ny vehivavy. Tsy nanao lalàna Paoly hoe tontolo eny dia manao saron-doha ny saron-doha, fa Paoly miteny mivavaka maminany, mitoroteny ao am-piangonana, rehefa mivavaka mila misaron-doha ny vehivavy. Voalohany, tsy ho tahaka ilay vehivavy mpivarotena, vehivavy mpijangajanga, vehivavy ratsy, zay manaraka ny fomba mampanao nyzao tontolo zao ary mampibaribary fa olon'izao tontolo zao izy. Raha izay misy saron-doha na saina ny saron-doha marika fa manaiky eo ambany fahefan'ny vadiny izy. Vehivavy manaiky ny tenin'Andriamanitra, vadiko ako izy ny manapaka ny saina. Raha ohatra hoe kolotsaina fotsiny dia afaka miatrika atsika efa tsy kolotsaina amin'izao andro zao zany, efa tsy mety tsony zany. Zay ngena tonga amin'ny Polonio ary miteraka hevitra amin'ny sasany. Fa Paoly ny teny noho ny amin'ny anjely dia tokony hisaron-doha ny vehivavy. Hitanao fa tsy mijanona resaka kolotsaina fotsiny na marika fotsiny le izy, fa noho ny amin'ny anjely ozy dia tokony hisaron-doha ny vehivavy. Kitsika ny tenin'Andriamanitra dia ny fady. Fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafaboninahitra ny lohany satria toy ny voaratra izy. Fa raha tsy misaron-doha ny vehivavy dia oka hitezana koa izy. Fa raha mamenatra ny vehivavy no hetezana na no aratana dia oka hisaron-doha izy. Fa ny lehilahy tsy tokony hisaron-doha satria endrika ny voninahitr'Andriamanitra izy, fa ny vehivavy kosa
no voninahitra ny lehilahy, fa tsy ny vehivavy no nievian'ny lehilahy fa ny lehilahy no nievian'ny vehivavy, fa tsy ny lehilahy natao an'ny vehivavy fa ny vehivavy no an'ny lehilahy. Noho izany tokony ananany vehivavy fahefana eo amin'ny lohany noho ny amin'ny anjely. Hitanareo diny fatelo ambin'ny folo. Oka nareo itsara, mendrika fa raha mivavaka amin'Andriamanitra ka tsy misaron-doha ny vehivavy, tsy mampianatra anareo va ny fomba natiora, fa raha lava volo ny lehilahy dia mahafaboninahitra azy izany, fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany, fa ny volo no nomena azy ho fisaromana. Zany ary no mahatonga antsika vehivavy tsika lehilahy isaro. Manamaivana an'io ny kristianina sasany fa amintsika Jesosy mamonjy noho ny amin'ny anjely dia tokony isaron-doha. Ny anjely araka ny finoana dia manatrika ny fivoriany. Ny ditika azo manivavaka ataon'olo masina dia to ditika azo manimpofona entin'ny anjely miakatra eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ny vehivavy mivavaka dia tokony anaiky ilay fandaminana nataon'Andriamanitra hoe vehivavy ianao a, ny lehilahy no lohany indrindra. Vehivavy eo anatin'ny fanambadiana manaiky an'izay tenin'Andriamanitra izay. Ny lehilahy dia tsy tokony ho lava volo. Ao amin'ny Salamo 8:120 amely itsara ikapoka ireo lehilahy lava volo Andriamanitra mandroso ny fadisony. Ao amin'ny Ezekiela 4:2 misy an'izao teny izao: tsy anaratra ny lohany izy nefa kosa tsy anao lava volo fa ataony tsara ety. Ny lehilahy raha manao volo lava itakan'ireny vehivavy reny dia asiana bango ka dia mampiseho toe-panahy. Ny sodomita manao kavinila aratsy zany, dia lehilahy tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra hoe sasany moa manao korazy naratra ny misy olona mampiseho hoe za manandoha. Baiboly miteny hoe nefa kosa tsy anao lava volo izy fa ataony tsara ety. Ny fanaovan'ny lehilahy volo lava tahaka ny an'ny vehivavy dia fadisokevitra. Eritreritra zany hoe Nazarita, Samsona ne lava volo. Samsona, Nazarita, fa ianao nga Nazarita. Ianao tsy Nazarita. Mamanao tsy nanamaso, tsy ny fady tokony atao an'ny Nazarita amin'ny fotoanany torotoronina anao. Ko maninona ianao no manao volo lava nefa ny tenin'Andriamanitra hoe mahafabaraka ny lohany, mahafabaraka ny Kristy lohany ny lehilahy manao lava volo. Maro koa no hoe Jesosy lava volo, tsy hay ny famarinana izany fa tsika mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra. Efa manety zany tsika dia atao tsara ety, misy voninahitra sy atsara-tarehy. Lehilahy dia tokony hanana tanana madio masina, ianao iaho ry rahalahy, ary manandra tanana rehefa mivavaka raha azo atao. Timoty 1:2-9 koa tiako ny lehilahy hivavaka naiza manandra tanana masina tsy amin'ny fahatezerana sy fisalasalana. Ny lehilahy tokony hanana tanana masina, tanana tsy mamono vady, tsy mikapobady, zany no tanana masina. Raha misy lehilahy mamono vady dia tokony hibebaka. Kristy lohan'ny fiangonana dia tian'ny fiangonana ary nanolotra ny tenany ho an'ny fiangonana. Ianareo lehilahy izay lohan'ny vadinareo, tiavo ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny fiangonana any Kristy. Fadio ny ratsy, fadio ny mamono vady raha te akasitra an'Andriamanitra ny lehilahy. Tanana madio, tanana tsy mangalatra, tanana madio, tanana tsy manoratra taratasy tsy marina, tanana madio tsy mampiasa soratra na amin'ny ordi na message zava-dratsy, asan'ny tanana, tsisy fifandirana, tsisy fisalasalana, marika ny fahadiovam-po. Ko ny lehilahy kristianina, ray-pianakaviana kristianina, tokony lehilahy madio fo. Ny lehilahy dia tokony anam-pamasinana. Titosy 2:1 fa ambaraonao kosa zay zavatra mendrika ny fotom-pampianarana tsy misy kilema mba hontena ny lehilahy lehibe. Lehilahy lehibe mahontena, ray-pianakaviana zany, motona, mahonim-po, salama amin'ny finoana, salama amin'ny fitiavana, manam-paharetana. 5 lehilahy tanora fanahy koa anaro ahontena. Misy any lehilahy lehibe efa mandroso taona tao hoe antom-panahy, misy tray tanora fanahy, tanora lehilahy matanjaka. Jereo ny toetra tadiavin'Andriamanitra. Timoty 1:9 fa ianao kosa ry lehilahy n'Andriamanitra mantsira zany zavatra izany
Mizaho mitady famarinana toe-panaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, midiny atsarany finoana azony ny fiainana mandrakizay. Ny lehilahy raim-pianakaviana kristiana dia tokony omarina sy matoky amin'ny fitsoroana ny adidy sy andraikitra nakenin'Andriamanitra aminy amin'ny maloham-pianakaviana azy. Manana andraikitra makadiry ny lehilahy raim-pianakaviana, izy no lohan'ny tokantrano. Efesiana 5:17 tokony ho tiany vadiny tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana izy. Efesiana 5:17 tokony ho tiany vadiny tahaka ny fitiavany tenany izy. Efesiana 5:17 tokony hanaja ny vadiny izy. Efesiana 5:17 Petera 2:7 manajany vavy. Tokony hiaraka mitoetra amin'ny vadiny amin'ny fitandremana tsara izy, satria ny vavy dia fanaka malemilemy kokoa ao atokantrano tandremana tsara. Petera 2:7 tokony ampifaly ny vadiny izy fa tsy ianao zay mangidy amin'ny vadiny. Kolosiana 3:17 Kortiana 2:7 mia izao fiainana izao mba hafaly ny vadiny, miravoravo amin'ny vadiny, ifaly amin'ny vadiny. Obolana 5:12 mifalia amin'ny vadinao. Na dia fa banga azy izy ankehitriny, na tsy taka an'ilay fotoana nampakaranao azy tamin'ny fatandrorana zay izy ankehitriny. Mifalia amin'ny vadinao. Ny lehilahy manana ny fahasoavan'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra, dia makatony tenin'Andriamanitra, dia mifaly amin'ny vadiny sady manao zay mahafaly ny vadiny. Timoty 1:5 mamela tsara ny akohonany, miasa tady vola mba ahitana sakafo, mba anome izay ilay ny akohonany, mitarika ny akohonana anompo an'Andriamanitra. Josoa 4:12 raha izaho sy ny akohonako dia anompo an Jehova izahay. Mivavaka ho an'ny vady ny lehilahy ray mpianakaviana dia mivavaka ho amin'ny tenany aloha voalohany, ary avy eo mivavaka ho an'ny vadiny. Na maninona ny vadinao, tsy anjaranao no mitsara azy na ny adaminy, tenanao ihany io ny mivavaka ho azy ny tokony ho ataonao. Mivavaka ho an'ny vadinao, ho an'le renim-pianakaviana, ary avy eo mivavaka ho an'ny zanakao. Na iza ireo zaza zay no omen'Andriamanitra anao reo, adidinao no mitondra mambavaka la matoa la evo la farany, vavy matoa vavy evo na firy akonana no men'Andriamanitra anao. Tompona ndraikitra ianao mivavaka ho an'ny zanakao. Izy raha nivavaka sy ny fadianina mba lavorariny diny sy ny vady aman-janany, mba lavorary ampirindra tsara ny fiainam-pianakaviana, dia tokony andray andraikitra ompifona ompivavaka ho an'ny akohonany ny lehilahy kristiana. Zay malala anao soa nefa tsy manao dia erika ho azy izany. Manoto ianao raha malala fa tokony hivavaka ho an'ny akohonanao kanefa ianao tsy mivavaka, diso ianao. Joba raim-pianakaviana nivavaka ho an'ny zanany. Joba 1:9 ry raim-pianakaviana, ianao no lohany, misy andraikitra nakinin'Andriamanitra aminao. Raiso io andraikitra io, mitsangana ho lehilahy manao soa amin'ny akonany, zay mampahory ny akonany andova loza sy rivotra. Tiafy ny akonanao dia andova fitahiny ianao. Ny lehilahy dia tokony hanana fahasoavana be dia be. Nahoana? Ao amin'ny Timoty 1:2 ary eo amin'ny Kortiana 4:17 ny vehivavy dia tokony hianatra ao amin'ny lahy. Raha tena lehilahin'Andriamanitra tokoa, mangina izy eo am-piangonana, tsy mitady hevitra, tsy lavalela, tsy manao akoho vavy maneno ao an-tokantrano, mafeny vavany izy, fa mianatra mangingina amin'ny lahy. Ny mpivady mifankatia zay manana fifandraisana tsara dia afaka mifampiresaka, manao dialogue ao anatin'ny manao serasera, midinidinika mifampiresaka. Inona no atao, ahoana ny hevitra dada, inona no tokony atao. Ny lehilahy dia tokony ahay mitondra tsara ny akohonany. Timoty 1:7-5, 7-7-7
mahay mitondra ny akonanao, mahaiza mitondra ny vadinao, mahaiza mitondra ny akonanao. Tena mila fahendrena avy any ambony io, mila fahasoavana be io. Ko amin'ity fety mipenakavina ity, fantaro riray ny fahasoavana ilainao. Mila fahendrena avy any ambony ianao, mila fahasoavana be ianao. Haizanao mitondra ny tokantranonao. Fa tsy hainy lehilahy ny mitondra ny tokantrano dia ifanatrika amin'ny olana izy. Fantatrao ny toetra ny vadinao. Vehivavy manahoana moa izy io? Vehivavy taitaitra, vehivavy be fo, vehivavy marary fo, vehivavy. Io ary le anjara nentin'Andriamanitra ho anao. Mahaiza mitondra azy. Aty anao vao mahita hoe vehivavy tsy mahay nininy. Fa tary aloha anao tsy hitanao zany. Zao sarotra ny fiainana ity tsy miasa. Raha mba manambady Henry zao dia mba dobla ny indisy. Oka tsy alay-panano zany. Mivavao an'ny vadinao, mahaiza mitondra azy. Dia ho fitahina ho anao io. Hitatsika fa manatrikolana andranay mpivady amin'ny tsy fahazahoana zanaka. Iny lehilahy hoe tsy miteraka, tsy miteraka, tsy miteraka. Isaka dia napakatra any Rebeka vadiny. Momba Rebeka, saingy ny vahaolana hitany Isaka, tsy fisarahana, tsy fisosolombady, tsy fampiravesana, fa nivavaka ho an'ny vadiny izy, dia ninon'Andriamanitra ny fangatahany, dia niteraka ilay vehivavy. Oka ny lehilahy angataka amin'Andriamanitra hoe ampio aho ahitondra ny vadiko. Mety misy rahalahy eto tsy pino ny vadiny. Mila fitandremana. Izy te hanao pataloha, te maquillage, te mety te jery télé, te tsangatsangana. Za tsy eraka amin'izany tany Jesosy misy vavinao any zany. Tena mandratra ny foko mihitsy raha angaty. Zany ve nanaovany ahy? Novina ary ty raha matotiny io. Mino an Jesosy tompo ty ovonjena anao sy ny akonanao. Andriamanitra mahalala zay ataony. Fa raha mbola mety mitoetra aminao raha vehivavy, na dia tsy pino aza, dia zao ho masina so amasina amin'ny alalanao io, ary ny zanakareo ho amasina noho ny aminao. Mivava hoe atao fitahina ho an'ity vehivavy mpanota ity aho. Fa raha nangana bagary isaka ny mihetsika ao ianao, hita azy ty azy nianina dia tsy faty fefa. Fa raha mivavaka ianao ho azy, mifona ho azy eo anatrehan'Andriamanitra, manakina lizy amin'Andriamanitra, Andriamanitra tsy amelanao alaim-panahy mihoatra no zay zakanao. Fantatra Andriamanitra zay atao aminao. Miorina tsara amin'ny fitoeranao matoky, amin'ny fitiavana io vehivavy io. Aoka isika anana ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavan'ny Kristy. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo taka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, nanolorany tenany amonjy azy, anamasinany azy. Ataovy zay hamasina ny vadinao. Aza eto pobe amin'ny fahatezerana nefa eto amin'ny mpitiavana sy ny falemem-panahy. Andriamanitra mahay manao fahagagana. Miresaka hoe mila mahay mitondra, ary tokony hiezaka ahery ny lehilahy, hiezaka ahery. Ao amin'ny Kortiana voalohany toko 5:17-17. Oka itomanda maheriza. Joel misy teny hoe ny osa oka ika hoe mahery. Maro ny zavatra mety mandona ny fony ray mpenakaviana. Mety tsy fampipahendreny ny anabavy, miteniteny foana, ndray vehivavy foizina sy tiady sy beresaka, tsy ahitana tambitamby mihitsy, tsy mba ahitana ninenina fa mandraona hoe teatero any amin'ny mamako aho, satsy ngazo so bagara lava no zavatra ataony. Aleo toetra ny hevitra zay mitoetra amin'izany vehivavy tiady sy foizina. Mety tojo amin'izany ianao, nefa oka ianao isikina iahe atrany. Azakivina amin'inana amin'inona fa Andriamanitra anampy ianao raha mijoro amin'ny andraikitra ao ianao araka ny tenin'Andriamanitra. Tokony lehilahy tanteraka. Jakoba toko 3:2 lehilahy tanteraka, tsy mba manafotoana, mahafeny tenany. Efesiana toko 4:7-7. Anazava-kely aho hoe ny fitoviany lahy sy ny vavy. Amin'ny Galatiana toko 4:7-8. Tsy misy lahy, tsy misy vavy, fa ao amin'ny tompo ny olona dia ray ihany. Tsy manafoana n'lay rafim-pandaminany hoe lahy ny lohany, ny vehivavy eo ambany fahefan'ny lahy. Fa teneniny io satria samy olombelona misy itovizana, samy olombelona, samy nataon'Andriamanitra, samy manana fofinaina. Andriamanitra ny tompo. Amintsika kristianina, ray ny tompo, ray ny finoana, ray ny fanahy, ray ny batisa, ray ny azo fijaliana, ray ny fotom-pampianarana, ray ny lanitra. Tsy misy lahy sy vavy. Fahasoavana omen'Andriamanitra. Mety voavonjy ny lahy, voavonjy ny vavy, ray ny mpamonjy. Fahasoavana omen'Andriamanitra.
ray vita batisa amin'ny fanamasina, ray vita batisa amin'ny fanamasina. Indray mpanompo lasy vavy andatako mifanako maminany samy nandray fanomezam-pahasoavana, tsy misy lahy, tsy misy vavy. Kanefa raha maminany ny vehivavy, raha mitory-teny ny vehivavy, raha miteny eo am-piangonana ny vehivavy, raha manompo an'Andriamanitra, dia tokony ho eo foana ilay saron-doha marika hoe vehivavy aho, izay manaiky ny tenin'Andriamanitra. Fa indreny zao tontolo zao dia te ilaza hoe mitovy ny lahy sy ny vavy dia samy fanenjana. Kanefa Andriamanitra nefa nametraka an'ilay fandamina, boka tsy ho azon'izany fahadiso-kevitra izany ianao, na dia misy lalàny tany aza mamela anao hoe ianao mitovy zo amin'ny vadinao. Andriamanitra nametraka an'io. Kristy no lohan'ny lehilahy, Andriamanitra ray no lohan'ny Kristy, fa ny lehilahy no lohan'ny vehivavy. Misy aja sy voninahitra manokana nomen'Andriamanitra ho an'ny lehilahy, natao ray izy, ray penakaviana, fa ny vehivavy natao reny. Misy fahasamihafana, ny reny dia manana kibo ny toerany zazy. Magaga ianao, samy tiany zanany avokoa na ny lehilahy na ny vehivavy raha ho amin'ny fahasoavana. Mifampiankina ny fiainan'izy roa, natao lohan'ny lehilahy fa ny vehivavy manampy azy, natao mpanapaka sy mpitarika ny lehilahy, natao endrika ny voninahitr'Andriamanitra izy. Fa ny vehivavy indray voninahitra io lehilahy zay voninahitr'Andriamanitra io. Tsy navela anapaka ny lahy ny vavy, manana zo an'olo-tsaina, manana zo anoro-hevitra, manana zo iteny, manana zo ameny mbanga, fa ny raharaha ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mahazo manapaka. Jereo tsara, raha ny fidy apôstôly Jesosy, apôstôly lehilahy. Ireo mpanoratra mpaminany Isaia, Jeremia, Amos, Zakaria, lehilahy. Tena misy anefa ny mpaminany vavy, fa ny faminaniany reny dia tsy ho soratany. Andriamanitra ny malala. Nisy ny mpitory filazantsara, ny vehivavy no nahita ny laza, ny lazan'ny anjely ny filazantsara i Maria, ny lazan'ny anjely ny fitsangan'ny Jesosy tonga tamin'ny maty. Fa nanoratra ny filazantsara Matteo, Mark, Luc, John, lehilahy. Ny epistily, tsy nisy epistily nosoratan'ny vehivavy ranona. Zany dia aja sy voninahitra nomen'Andriamanitra ny lehilahy. Tsy midika izany hoe tsinitsinina ny vehivavy. Reny izy, afaka nandray famonjena ao amin'ny Jesosy izy, afaka mandray fanomezam-pahasoavana izy, azon'Andriamanitra ampiasaina ho fantsipitahina izy. Tamin'ny alalan'ny Estera no namonjena ny Jiosy. Tsy maintsy misaron-doha izy, mitafy fitafiana montona sy mendrika. Tiako ny lehilahy rehetra ato amin'ity fiangonana ity, anaja ny vatiny, ho tia ny vatiny, alemy fanahy amin'ny vatiny, ahitondra tsara ny akonany. Afaka miasa ao an'Andriamanitra ny vehivavy, nefa tsy maintsy misaron-doha izy. Lazaiko foana zany. Reto misy lehilahy telo tamin'ny heritaona dia niresaka ray anaky telo. Andriamanitra ray, Abrahama ray, ary Paoly ray. Androany ray dia resaka ray telo. Noa, iza moa Noa? Genesis toko 5, toko 6, toko 7, hatramin'ny 10. Be dia be no mitantara ny fiainan'ny Noa. Any amin'ny tantara voalohany, toko voalohany 9, Luka toko 7, 9, Luka toko 7, 9, Ezekiel toko 4, 9, Noa lehilahy marina, nanana vady sy zanaka. Lazaina hoe Noa valy mianaka, izy mivady sy ireo zanany eny. Baiboly dia miteny mitovy kilasy amin'ny Joba sy Daniela Noa, amin'izany atao hoe fitanana ny fahamarinana. Io Noa io dia lehilahy navan'Andriamanitra tao anatin'ny lehilahy maro. Rehefa nanen'Andriamanitra ny amin'ny nanaovany olona no notany olona, ka tapa-kevitra andringana ny olona, ny fisainan'i Jehova sy ny zava-miafiny dia nambarany tamin'ny Noa. Ny teny tamin'ny Noa Andriamanitra nanoro-hevitra azy ny amin'ny zavatra izay mbola ho avy. Zao ny voasoratra eo amin'ny Hebreo toko 1:7. Finoana nanambarany Noa samy fiara amonjena ny akonany. Fa natahotra izy rehefa nitoron'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Koa izany nanamily lohany izao tontolo izao sy natongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Noa no toron'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita zay ho avy, ny amin'ny safodrano zay ho tonga, fandriganana amin'ny mpanota. Nasain'Andriamanitra nanomboatra samy fiara izy. Finoa nanambarany Noa samy fiara amonjena ny akonany. Noa tia ny akonany, nanao samy fiara amonjena ny akonany. Tiako ny lehilahy rehetra manana finoana ary ahita zavatra atao amonjena ny akonany.
manana finoana zay manetsika anao asa amonjena ny akonanao tsy ringany fatezeran'Andriamanitra. Aiza moa ny akonanao? Aiza moa ny akonantsika? Aiza moa izy ireny no mivavaka? Iainaty amin'ny alady ty ihany aza. Aiza moa ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ry ray penakaviana? Finoana no nanamboarany amonjena ny akonany. Afaka manao samby fiara mbaro anao, endrika sariny le samby fiara, kilita ao atokantrano, fampianarana tenin'Andriamanitra, famporisina ny zanakao andeha amonjy sekolilady, famporisina ny zanakao ao amin'ny sampana tanora izay ikolokoloany ny ara-panahy. Finoana nanamboarany samby fiara. Vonjeo ny akonany. Manaova zavatra amonjena ireo menaky ny ainao, mifadiany ho any akonanao. Tsy ety aminao mihitsy ny hitany zanakao ho any amin'ny elo indray andro. Raha maty eo amin'ny otana izy dia ho any amin'ny elo izy. Tsy ho zavatra mahafinaritra izany. No ampitorony famarina. Ajanoko eo fa olo-pinoana no tokony olo-pinoana manana finoana misy azy, satria Noa nandray ny torohevitr'Andriamanitra, nanana ny finoana anankiroa lehibe le samby fiara. 300 kilo izy soratra masina. Akio ray 50 cm. Ary zany 300 kilo zany halavana 50 metatra. Nefa voatonany Noa ny vadiny sy ny zanany iara-miasa aminy anao le samby fiara. Nay nandesy lahatra ny vady aman-janany izy, anao samby fiara amonjena ny asa ho any akonany Noa. Engeny ho maro ny ray penakaviana eto amin'ity fiangonana ity. Anao mpinoana tahaka Noa, manao zay rehetra andidin'Andriamanitra anao. Zany no endrika ny fatahorana an'Andriamanitra. I Abrahama, iza moa Abrahama, olana antsoin'Andriamanitra sy ny fidin'Andriamanitra nompo azy, olana lain'Andriamanitra ho an'ny tenany, nataony mpanompo, nataony mpaminany, nataony ho isan'ny ray ny mpino, nataony ho sakaizany. I Abrahama sakaizako, nataony lehilahy ray ny mpino, lehilahy no tahiny. I Abrahama tena taona ny saravady araka amin'ny lalana zay etsony tomposi. Lehilahy mahay mandresy lahatra ny vadiny. Reseo lahatra ny vadinao, akato ny antson'Andriamanitra eraka aminao. Hitatsika amin'ny Genesis 4:20 voatata amin'ny zavatra rehetra i Abrahama. Ny antony nakato an'Andriamanitra izy. Nino n'Andriamanitra ny sainy famarinana zany? Genesis 4:5. I Abrahama fantatr'Andriamanitra, fantatry i Abrahama fa izy ozy andidiny zanany sy ny taranaka mandimby azy hitandrina ny didin'Andriamanitra. Hebreo 1:7. Finoana ny nakatoavany Abrahama. Ny ray penakaviana kristianina tokony hanana an'io finoana makato io. Dia ho tonga vita iny zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ho ataon'Andriamanitra aminao koa. Ry rahalahy ray penakaviana, ho tahin'Andriamanitra ianao, iainy vavaka ataonao Andriamanitra. Fahatelo Kornelio. Iza moa Kornelio? Ny asan'ny apôstôly 10, ny 2 lazalazany amin'ny Kornelio, ny 2 ny 7 asan'ny apôstôly 1, ny 2 lehilahy mpivavaka tsara, nanao fiatrana be, natahotra an'Andriamanitra, nanao no marina. Tokony isy zanaky Kornelio eto amin'ity fiangonana ity, isy zanaky Noa eto amin'ity fiangonana ity. Ny lehilahy rehetra dia tokony ho zanaky Noa, zanaky Abrahama, mandray ny fiainany, ho modely, mandray ohatra avy aminy, ama lehilahy mpivavaka, ama lehilahy mpanaraka an'Andriamanitra, ama ray penakaviananao. Olona anana ny maizy anao ianao, resaka ara-panahy, lehilahy matahotra an'Andriamanitra, tia manao fiantrana. Navan'Andriamanitra tao anatin'ny lehilahy maro Kornelio. Hitatsika betsaka ny lehilahy mahafinaritra ao amin'ny Baiboly. Amin'ny fetin'ny ray manaraka indray, raha velonaina isika. Fireo telo reo, lehilahy fitaratra, lehilahy modely, lehilahy fianarana. Ina no lazaiko raha iresaka ny amin'i Jesosy aho. Ao amin'ny John 7:15. Hoy Plato, indro ny lehilahy. Jesosy tena lehilahy, lehilahy tokoa, tena olona izany ka olona. Engene ny lehilahy rehetra, olona tokoa, olona manam-panahy, fanahy no maolo, fanahy maolo, olona manam-panahy. Mitandrema ry tovavy,
ifidiana lehilahy ho vadinao hiaraka aminao ny fiainana, lehilahy manam-panahy. Fa raha tojo lehilahy endrik'olona fa biby saina, biby fo, biby fanahy ianao, dia manambady biby. Loza ny azo anao, mila mivavaka ianao mba anokafan'Andriamanitra ny masonao, ahitanao hoe anambady olona sa anambady biby. Jesosy lehilahy mahery, nahery tamin'ny teny tamin'ny asa. Lehilahy mahagaga, mpanao fagagana izy, natsona ray mandrakizay izy, iray amin'ny rainy izy. Fianarana ho antsika izany, novonjena isika mba naka azy, mivavaha mba ho volavolain'Andriamanitra ny lehilahy anahaka an' Jesosy Kristy. Torevitra maso fetiny ray mpianakavianany io. Rahalahy ray mpianakaviana afaka mitsangana hoe isika makasitraka tompoko. Mino fa efa niteny taminao Andriamanitra tany io. Nomena izany teny izany mba ahitanao ny lalana tokony alehnao. Lehilahy tokony anao ahoana moa ianao ama lehilahy kristianina anao, ama kristianina tsika. Lehilahy tokony takiny iza isika. Fataro lehilahy dia nomen'Andriamanitra voninahitra, manana didy lehibe eto amin'ity tany ity, ao amin'ny ankonany, ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena. Kristy ny lohan'ny lehilahy, okanana ny Kristy isika rehetra. Jesosy eo ianao ny ekeko lohako amin'ny zavatra rehetra. Halleluja! Oka elolalana ianao, anapokasifeny fiainako ianao, ary ampianaro aho anaiky ianao amin'ny zavatra rehetra. Oka olony finoana ianao, taka Noa, Abraham, voalazo amin'ny salamy fa 720. Izany lehilahy tahin'Andriamanitra izany. Sotra fa mazoto toerana amin'izay. Halleluja. Mivavaka mba ho tanteraka ity teny fikasany ity. Sambatra zay rehetra matahotra ny Jehova dia izay mandeha amin'ny lalany. Hoaninao tokoa ny asan'ny tananao rahalahy, sady ambininy ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra, manaova amen ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanakao lifa manodidina latabatrao. Indro toy izany ny tahina zay lehilahy matahotra ny Jehova. Hitanao avy ao ziona ny Jehova, hitanao eto koranao izy, hitanao any Andriamanitra. Marina izany eto amin'ny toerana zay ampatsiarofo ny tompo ny anarany amintsika, no anatonany atsika sy tahiny atsika. Lehilahy matahotra an'Andriamanitra, voatsodrano no tahiny, ho ambiny vadinao voaloboka mahavokatra, zanakao tahaka ny oliva manodidina latabatrao, ho ambininy ianao ahita ny fahasoavan'i Jehova amin'ny andro rehetra iainanao. Ho ela velona ianao ahita ny zavikelinao ianao. Zao ihany izy mifidiana ny aina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tiako isika hivavaka hoe Andriamanitra tahio ny ray mpianakaviana rehetra to amin'ity fiangonana ity, manerana ny fiangonana mba ho lehilahy matahotra an'Andriamanitra avokoa, tahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Maranako ny teny ity fetiny ray ity, anao asa fanompoana ho andram-piaisika. Tsika mivavy aho tsy eto mihitsy ny vady, raha mba teto mantsy izy dia mba niaino zany, tena mahakasika amin'ny fiainana. Noho an' Jesosy tompotovonjeny anao sy ray maka nisy vehivavy vadina miaramila, dia nandeha mivavaka tao amin'ny fiangonantsika ny vadiny. Rehefa tavaverina dia ty vonoana mas makany adehany vehivavy tamara izy nandeha nanjona ary tapa-kevitra tetete ny sombony natsika zany. Efa nanjon-tany izy nandre feo ampangororo azy, solon le feo tsy tia andanga tonga azy ny bebe ka izy tapa-kevitra amony ny vadiny io izy fa mitomany, tonga sero avy tatepe izy fa mitomany. Zao dia zao dia eto any amin'ny pastera hivavaka hiaraka aminareo aho, miasa amin'ny fomba tsy takatra ny sainy eo Andriamanitra. Akato avotsiny lay tompony tompo, fa raha resaka famonjena azafady tsy mila iarana amin'ny vadinao zany. Mofa te ho very any amin'ny elo miaraka aminy ianao, manana zo anao andray ny famonjena. Tsy mety avelao izy zany aloha fa hitao mibavaka fa izao resaka finoana tsy atao ampiady atsika fa atao zay tia mazah hivatsao fa itao tany mpivaditsika tondratena amin'ny fadiovana ho hitany ary ataon'Andriamanitra fitaovana fikasana. Na tsy hoavonsy asa amin'ny vadinao dia mivavaha mba anana ny Kristy lohany izy, andray an' Jesosy. Eto dia tia resaka amin'ny zazalahy, tanora zazalahy, ny reny mitaiza zazalahy, zanaka zaza omano nanery zaza ka terata faly hafa ny terata efa tsy tezainao tsara io dia bibla mena rana be. Dia zao ny zanakao lahy ry reny nomen'Andriamanitra zazalahy, omano ny zanakao lahy mba ho tonga ray afinaritra ao ariny. Manampy anareo ny fiangonana, misy fampianarana zaza, misy ny fivorina namoreny fanomanana mba isy lehilahy mafinaritra ao amin'ny fianakaviana indray ao ka miteraka olona tokoa ianao. Zany ka olona, zany ka lehilahy, zany ka ray mpianakaviana,
dia atsiaro sambatra ianao fa niteraka olona manana toetsaina andry, tsy toetsaina jolana jolamboty, mpamaky trano, mpanao eritreritra, mpitaky volakeriny ao ampoketra anao, vonoko anao, ratsomenao a matoko anao, dia andovanao velona. Zany lehilahy ratsy tay tsy mino any koa reny ankizilahy rehetra nijoro teto reny, misy ady eo anatin'ny fianakaviany, ny zanaka tsy manao raisy reny, tsy manao ray, tsy manao reny, mampitondra fahoriana ny rainy, zanaka maditra mampalahelo ny rainy, reny zanaka eny mampifay. Ary amenatra anao ny any angatabado anio azy, zanako lizy anao ampidirinao amin'ity maditra lanao ty, noho izany miskina hery anabavy. Reny Mosesy rehefa nahita fa zaza tsara izy dia napetrany tamin'Andriamanitra ny fiainany. Taranaka io vehivavy io, olona mahery nampiasain'Andriamanitra. Lehilahy tsy manam-paharozany Mosesy zany, aso fanaka tandriny tsara fiteny atao. Mila mivavaka any amboaka dia mivavaha ho an'le zaza ao akibonao, amasino ho an'Andriamanitra eo. Raha voateraka izy ka natolotra ao, aza milalao mety mafy amin'ny fitazanany zanakao mba tonga olombaniny izy. Alleloia. Tanora lehilahy rehetra, rekizy madinika rehetra, mivavaha akino amin'Andriamanitra no avinao. Lehilahy tanora fanahy, lehilahy lehibe rehetra, oka mba ho tena mendrika tokoa lay toerany. Ino ary ny tonombavaka tokony atao? Fanahy masina anay anampy antsika amin'ny vavaka tokony atao. Ry anabavy reny, mivavaha ho an'ny vadinao. Oya hoe, mivavaha ho an'ny vadinao, mivavaha ho an'ny zanakao lahy, mivavaha ho an'ny ankizy madinika eo am-pelantananao. Ry ankizy madinika, mivavaha ho an'ny tenanao, mivavaha ho an'ny rainao. Halleluja. Raha misy ndray ankehitriny efa nodomandry ny vady ny mpitondra tena ankehitriny, nodomandry ny reniny, ty ampahery anao aho. Aza kivona mamoy fo, manana ray aram-panahy ianao, Andriamanitra raintsika azy any an-danitra. Ray ny kamboto sy ny mpitondra tena izy, akino aminy fiainanao, afaka mameny ny bangy izy. Akoatr'izay, izay koa neto mipetraka ho ray, anampy anao arak'izay azonay atao. Fa tsy manana volamenana volafotsy, fa ny tenin'Andriamanitra torohevitra araka ny tolotsaina nananay azo resana izany. Alleluia. Tiavo, ajao, eto mambavaka ny mpanompon'Andriamanitra. Fetindray me folo zao sika iveritsika le hira teo, da io dadanay, hita amin'izay zao ny tonombavaka atao an'ny dada, hita amin'izay zao ny tonombavaka tokony ataon'ny dada, inona ny tsy ampy eo amiko noho zany tenin'Andriamanitra zany, diovia amasino aho, meo an'izao aho, taio aho, taio zay, taio ny akonako, alao ny tsifisina, leo asa milomako mivadiko. Alleluia. Alleluia. Ala, nao fafity. Faharoa. Fahatelo. Atsika rehetra. Paikadevily rava ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra tsy namoleny ray dia ongotana. Mino afa isy lehilahin'Andriamanitra marobe eto. Tsy lehilahin'ota sanatria, lehilahin'Andriamanitra. Sika le hira teo da io miantso ny ray rehetra mba hosototo anatin'ny zavatra hoentina mibavaka manokana. Misy ray marary fo, Andriamanitra nasitraka. Misy ray manana olana ara-bolana, Andriamanitra ny amonjy anazy. Misy ray mandomindosany fiainatokantrano, Andriamanitra amonjy anazy. Misy ray mitomany no nipitra ny zanaka, Andriamanitra ny ampahery ny fonao ralahy.
mazava ho an'reto ray mpianakaviana ireto. Samy mangataka ny fanahy masina ao feno ny fanahy masina. Meo zay lay manana fahasoavana amposarena andro miampina fitahina fengane ka ho tahinao tokoa.